Salama tompoko. Perlasoa fantatry ny maro amin'ny poeta sy mpanoratra sy amin'ny sehatra maro isiarana moa zany. Fialokalofan'ny Kambodja ny manana tena tokoa ve ny fitsarana eto Madagasikara? Afaka mitapify eo ambany elatra ny fitondrana ve ny olom-pirenena tsotra ohatrasy ianao? Miaro ny mahantra sy ny tsy manan-kelofana ve zany fanjakana zany? Misy ve aloha zany fanjakana zany? Raha misy zany olona matahotra an'Andriamanitra ve ireo mpitatanao? Andriamanitra? Tany misy Andriamanitra tokoa ve eto sa nilozana isika? Raha tsy eto intsony Andriamanitra, iza zany no migouverne an'ity firenena ity? Mba fakafakao, valio ireo fanontaniandreo ary indrindra mba hangatahako ny fanampiana avy aminao izara sy anaparitaka ity video ity, mba hiatefany amin'izay tokony antefany rehetra. Azafady indrindra, misaotra. Mino mantsy fa tsy zarery ny olom-pirenena mizaka ny tsirariny, hiarany sy mbola miatrika sedra mafy. Ary hitondra ny feontsika. Ifonako andreo akaiky sy ireo izay mety ho voadona ka haratra. Toizako amin'ny fanontaniana ihany. Rehefa inona no raisina en considération ny fitarainana eto amin'ny Facebook dia rehefa inona no ditsita. Rehefa nakrotana ny fiandrianana ny fahamarina toeran'ny mpitondra ve? Rehefa azo isehosehoana anaovana buzz, selfie, oeraoera sy tabataba hoe nanao zahay, nanampy, nanome ve? Rehefa atahorana hoe ho raisin'ny vahoaka tia mandray atendrony dia avy daholo ny mpamono afo. Rehefa entina hitadiava toerana dia eto daholo no mitatatata ary à l'instant ny réaction, ny commentaire, ary hita fa mahazo vokatra ireo nanao zany. Rehefa fitarainana atao manginginana anaty hafatra miafina nefa dia ny vu, ny lu, mandrehitra ny herinandro maro. Ny zavatra ovakiko eto mantsy dia tsy inona fa soratra nalefako tamin'ny olona maro izay niveriko fa afaka nampiama olana goavana iray izay nenjady amiko. Rehefa tsy nahazoam-balina zany dia nanoratra indray tamina minisitra tompon'andraikitra 2 na 3 ny tenako ary farany dia tafanoratra tamin'ny filoham-panjakana mihitsy aho. Tsy ilay SMS tamin'ny alalan'ilay nomero naparitaka fa nataoko an'be satria somary lava ihany ny raketiko. Dia hoe anareo hoe Facebook ange eto e, tsy miady zany, tsy manaja. Kanefa toavety daholo ihany ange ny anga ny zavatra rehetra e. Toko ty navita nanao zavatra maro sika tamin'ny alalan'ny Facebook. Dia hoy ny sasany hoe tsy manao Facebook intsony ireny fa olona nasaina mitatana an'io. Dia ty farany manao ny réaction sy ny commentaire ireny hitantsika ireny. Eny ary mba zarao ty azafady raha marotsinitsika no mizara dia mba mety hitan'izany mpitatana compte zany dia mba mety hanokatra MP izy dia ho hitany ao ny taratasy nalefako dia mba tsy ho amy vany no fahoampitaina any amin'izay mampiasa azy zany. Saika anantona reny influenceur reny efa nanoratra tamin'ireny 2 na 3 tamin'izy ireny tsy nahazo valo teny koa. Saika anantona mpanao gazety koa dia hoe za mahay manoratra, za mahay miteny, aleo za ihany no hanoratra sy hiteny. Eto dia ikika mafy tsy taraina intsony no ataoko, tsy ataka, tsy fitakiana akory aza fa fampahalalana ny mangidy, ny mangirifiry, ny tsy zaka rehetra. Nefa dia andavanandrom-piainan'ny vahoaka malagasy. Ireo vahoaka tsy mahitahita, tsy mahalala olona. Ireo malagasy mandady ny rariny sy nitsiny, mandala ny faindrena ka tsy te-hanao kolikoly. Nefa dia hiarana kolikoly sy fanaovana osika ary tsindrazo lena isan'andro isan'andro. Ovakiko aminao tsy hanesorana na tendro tsoratra iray aza ilay taratasy nalefako tany amin'ireo olona maro aza raha ilaina dia ho tany saiko hoe izavy no nandefasako izany.
nefa angamba tsy izao nanovako izany ary tsy eto rehefa voavaky sy no hainonao dia asaiko ianao hamaly reto fanontaniana maromaro reto. Misy fanjakana eto, tany misy Andriamanitra eto, tsy misy malagasy sahanohatra an'izany. Nefa misy afaka mamaly ve hoe misy tokoa ve ny fanaovana sorona sy rituel satanika, azafady amin'ilay fiteny sy tsara, rituel satanika na hafa mitovitovy amin'izany eto amin'ity Madagasikara ity. Iny e, aleo ina tsy valiana aza tsy maninona, tonga dia alefako ny fanentanana manaraka hoe afaka miaiky ve ny fanjakana, ny fitsarana raha ny marimarina kokoa hoe nanao erreur tamin'ny asan'ny sahaniny. Afaka manonotra an'izany ve izy? Inona no azon'ny fanjakana tao hireparena ny fahadisoana vita? Mbola afaka averina eto Madagasikara ve ny rariny sy nitsiny? Azon'ny fanjakana ankehitriny atao ve reo? Sa hoe ny tany aloha no nahavaniny izany? Sa kosa hoe ny tany aloha ihany koa no nisy an'izany tsy maty manody izany? Ary manahoana ny mpitondra ankehitriny? Indro ary ilay tantara tompoko hovakiako aminao. Efatra menada zany zanaka papa sy mama. Nandalo fianan-tsarotra ny reniko fahazaza. Maty teo ampiterahana azy ny reniny. Teraka tsy tonga volana ka tsy nitaizany reny fa nalefa tany amin'ny zazakam-boty. Avy eo kilasy mandry. Kely dia niteraka sy nanambady. Niarana erisetra tokantrano, maty vady tanora. 9 volana tamin'izany. Tafitra nasa tao amin'ny fitsarana tapiny ny reniko. Lasa vady kely narangaray izay lehibeny. Tsy izy io fa ny président de la Cour suprême tamin'izany fotoana. Niterahany vavy iray ny reniko. Niova ny fiainany, lomano tanaty harena tsy fatabeviana. Tsy ela nefa, nivadika nofo ratsy. Ny tanana keriny izay, niarana erisetra, vono, fanolanana, ny zokim-bravavy sy izao ary ny reninay. Izay ny reninay izay niterena nampy ny mpanolana amin'ny fanatanterahana izany. Zavatra nisatry ny elo io fa nafenina. Rehefa tonga ny fahasivy-taonako ka anjarako indray ny hida ao amin'ilay efitra niafina vao nahalala. Na tsinjany fa tsy nanaiky ny saiko raha tsy tonga tokoa ny fotoana. Karazana rituel ny nisy ary fomba feno abibina ny miantra tamiko. Indraindray irery, indraindray niaraka amin'ny ray na roa amin'ny ravaviko, indraindray ny reniko. Tao anatin'io efitra maizina sy miafina io. Fanerenana iray isan'andro amin'ny fomba marikoriko sy feno erisetra, ka raha vao misy iray mitoejaza, dia misy dokotera tonga manao avortement. Ny zokiko ny tratran'izany imbetsaka. Izaho sy ny vavy evindray raha vao nandeha fatim-bolana dia nitereny mama anafiny izany ary nasaina nihinana pilule contraceptive atsokosoko isan'andro. 7 taona ny vao olana, 12 taona isan'isany ireo zokiko. Tafatroaka izay, izaho feno 12 taona, izy ireo 14 sy 15 taona. Vehivavy iray izay tafiditra tao an-trano, mpitoro evanjely no niangaviana hitondra anay. Tsy nafenina ny mama ny fanomana ny fitsoahany. Nisafidiny hijanona izy ho an'ny anatahako sy ilay zandrinay vavy mbola kely. Nokarohana sy ny fofona aina izahay sy ilay madama tsy manan-tsiny. Ho fiarovana azy dia lasa nitolo tena tany amin'ny juge des enfants izay, ary dia noraisina ny tanana. Dokotera tsotra sy psikiatra ny nandray, ary ny akany avoko no nitondra ny ady teny amin'ny tribonaly. Entina mandrak'androany ny takaitra navelan'io famiravorany io. Vedivedy dia nalaza nanerana ny nosy ny tantara, nivoaka télé gazety sy ny sisa. Kanefa vedivedy ihany koa dia lefy.
affaires classées sans suite. Le raha matona indray anay voapanga hoe nanotokodina zaza tsampitaona zay indray voahidy ho fiarovana ny aina hono fa tandondonondoza tao amin'ny centre pour jeunes délinquants iray ary noferana mafy tsy eseoseo. Afaka nianatra zay, afaka nanaraka zay finoana tianaina rano na tsy ary fiadanana saingy tsy naharitra zany. Tonga reto anadahndreny akanay satria manala baraka ny fianakaviana raha misy malala fa zavikelina mpanoratra malaza iray zay. Nanome fanomezana io centre io reo dia netiny izahay. Nozaraina, nosarahany toerana, samy nakaray avy ny telo lahy. Tsy inona fa atao toy ny mpiasa kely ary tsy mba navela hihinana sala amin'ny olona fa vary tapatsotro be ilo fa napotitrova isan'andro, ny herisetra ara-moraly ny fameniny. Taom-pianarana iray ny vita tao dia noroaina, nasaina nitady zay avandrainay zay. Ny zoko vavy matomo efa mba nalala fitiavana dia lasa nanara-dehilahy. Ny vavy evo naipetaka febe dia iny ny tavela satria niasa nampidi-bola. Za naterina tany ambanivohitra anisan'ny dadabe sy bebe avy amin'ny papa zay tena nahantra siory. Tsy nijanona ho vesatrela. Vao 12 taona afaka ny karama dia nangataka itokanefitra sy hiatena. Fotoana fohito aoriana io dia maty ny reniko, hitafaty teny an'arabe. Ny zokiko lahy nanjara ny vary lavo ka niteraka ny fahafatesany koa taty aoriana. Le zandriny vavy satria tsy hity zay naleny rainy dia ny rainy moa zay efa manana ny tokantrano rahateo dia nalainay hiary hipetraka aminay. Nampino le vavy evo zay vaky nitsoka koa rehefa aleo ny fanararotana azy. Niezaka nianatra sady niasa ary ny fanampy tamin'ireo rahavavy zay samy endry sy nianatra tsara ihany koa. Samy efa manatokantrano izy ireo ankehitriny. Nanambady tokoa niteraka amin'ny rahavavy fa tsy nateza. Mibaby takaitra rabatana saratsaina. Mamelo ireo zanako ireo ankehitriny. Endry be daholo ny zanakay sady mifankatia. Ny tataraiko ny fahazazako mba ahafahana mahatakatra hoe nahoana ny tsy dia mahazo tohana avy amin'ny fianakaviany zay. Fianakaviany zay raha jereny ivelany dia toa manan-katao enikajy azy voninahitra tokoa. Manana lova zahay. Tao anatin'ny taona maro ny adina mafy tamin'ny fiainana dia tany amin'ny dadatoa daholo nondana ny tany ny taratasy rehetra. Aina tsara nefa ny fisian'ny tany, lova amin'ny toerana maro. Tsy mba afaka ny sitraka izahay. Zay koa moa mba niary ihany ary nanana asa mendrika. Tazanaretina niara-niaina tamin'izany aretina izany apolo taona maro fosy avokavoka. Saingy ny farany teo 3 taona lasa zay dia niareraka ka ny afara tamin'ny fanalana tamin'ny asa zany. Nirotsaka ny vaovao tumeur aux ovaires. Nanisa aza ezaka nataoko hiaina hiverina amin'ny sehatry ny asa. No ny fahaketrahana ny fanesy dia tsy vitako intsony. Voafetra sisa ny fahafahako mampiasa hery. Tapa-kevitra ary fa hitaka ny taratasy ary andeha hanoka tenam-boly izay rahateo ny sitraky ny fanahiko. Tatsapam-boly aho. Mavita manao asa tselikeny hoeny koa. Mampianatra manao asa en ligne izay tojo aho. Mpanoratra anaty fikambanana. Lafo dia lafo ny traitement andray tsy aretina amin'ny taiza. Ny tumeur koa na dia ny safidiny tsy hodidiana aza fa naturopathie, homéopathie ary fanarahana régime sy fomba fiaina miavaka dia tena tsy araka ny fitsaboany, ny fianarany ankizy, ny vola mivoaka ny betsaka noho ny miditra. Boka firehetry ny trosan'olona, ny an'ny banky koa, vola ny samborina fony ny asa, vidianana tany sy nanaovana trano, mbola tsy voaloha tanteraka. Zay le olana saribahana ankehitriny. Ny vahaolana tokana hitako dia ny vahatra-pahatany amin'ny anjara lovako, nefa misy zao sakana goavana dia goavana zao. Tsy manam-bola na ariary aza, entina hividianana
na anaovana kolikoly ary tsy te anao izany raha teo. Iray amin'ireo lovanay ny tany eto Mandoto. Za toanandray tapo amiko no mikasa haka sy vatrapahany amin'ny anjara-tanin'ny mamanay. Marary voanio mamiadanao aminao ny zoko vavy matoa. Roa zany izay ny manaraka fitsaboana. Lafo, tsy araka. Ny fianakaviana avy ato anatiny tsy mihetsika, tsy miray ina. Reo manam-pahefanesatsikajany aty atoerana, mahita izany dia manararoatra manivahana sy miaro ireo olona manao tantely afa-drakotra ny tany lovanay. Tany mirefy 850 hektara ny ray, 3 hektara ny ray. Le ray 850 hektara no 14 heures. Io dia nozaraina alamiabla tamin'ny dadabe Dimena data tamin'ny taona 770 ka natao hoe lo A, B, C, D, E. Ka ny lo E, izay tsara toerana indrindra no azon'ny dadabe rehefa natao atsapaka. Samy nanazariny azy, mirefy 150 hektara eo zany ny an'ny tsirairay. Ny tato aminay somary varibariny. Akory anefa ny atara na ranandray fa lasan'olona par prescription acquisitive ny tany mirefy 9 hektara ao amin'ny lo E izay anjaranay. Olona karazany 3 mpiavy no niray tendry tamin'ny mpitatana tamin'ny fotoan'androny naka izany prescription acquisitive izany. Ny dadabenay efa maty sy ny anabaviny any Ampasana nandefasana fiantsoana tany amin'ny tribunal. Mbola nitomo ny tribunal fa resany izay tato aoriana satria nisy tsy fahatomombanana izay lesoka avy ato amin'ny fianakaviana satria tsy tonga nanatrika ny fitsarana izy ireo. No amarinina moa zany fa nisy anadahan-drenina iray izay tojo tsy fisiana tampoka tamin'izany fotoana izany namaritra tany tsy haiko 3000 na zavatra ohatrohatr'izay tamin'ireo olona isan'isany. Dia izay nararotin'izy ireo na ny tarany avy. Efa manjary tanàna kely io toerana ankehitriny satria tena tsara toerana. Eto an-tampon-tanàna misy azy ary mitatra makany indrindra ny tanàna. Reo mahazo moa dia faly mivarotra sy mampivarotra ary misy aza mbola manitatra izany any amin'ny tsy taniny. Akory izay tany tsy azony tamin'ny prescription acquisitive akory. Misy manorina fasana. Raha ny kianina izy ireo amin'izany fanitarana ny tany izay tsy azany akory dia ozona sy fandrahonana no azo. Satria no malala olona ambony izy ireo mananjanaka nianatra sy olona ambony ka tsy azo atao ninnininy. Taorin'izany dia nahazo fampandrenesana indray izay fa misy mivarotra tsokisoko koa ny tany. Dia nidina ny tena nanao fanohanana. Nametaka fafana hoe tany manatopo tsy azo amidy. Mavita mivarotra ihany nefa reto mpangalatra. Mavita mividy. Mavita mahazo lalana anorina ihany koa. Eny hatramin'ny morcellement sy bornage aza. Inefatra amby taona ny fanohanana natao. Atao amin'ny commune, atao amin'ny domaine, atao amin'ny topo hatrany amin'ny fokotany. Izany hoe isaky ny mandrefa misy mikitika ny tany. Nasiana fafana hoe tany manatopo tsy amidy. Mahagaga fa nanjary nisy tobin-dasantsy, restaurant goavana, trano fiangonana sy fiasana ary tsena ny amoron-dalana rehetra. Amin'ny amin'ny tany tsy lasa PA io. Ary rehefa nandeha naka ordonnance avy any fitsarana izay azahoana amin'ireo acte de vente dia hita fa misy 13 izy ireo. Ny sasany tsy natao teto Mandoto akory ary sy olom-bavambahoaka sy olo-manakajy eto tanàna nahazo azy. Ny nivarotra dia misy ao anatin'ny mpandova ihany, misy sasany amin'ireo mpiandry fandrotrarana sy ny taranany. Nisy atsika natao fa matimomoka avokoa. Noho ny fifanampiana sy ny firaisan-kina anatiny. Ary na dia nanam-piniavana aza be ny tanàna teo aloha andravona ary vonona ny ameriny vidiny ny tany amin'ny vidiny tena izy. Ireo olona nahazo tamin'ny tsaradrarany tsy afaka nitanterahana izany satria ny tany tsy voazara. Tsy feno ny taratasy azahoana manao izany. Misy ireo fianakaviana tsy te hiresaka lova akory. Misy ireo tsy hitapopoka. Misy ireo tsy manana akory na dia acte de décès indray aman-dreniny aza.
rehefa tonga ty atoerana manao fanadidina dia hoe ento daholo ny procuration an'ireo mpandova eken'ny mpandova rehetra satria tany tsy voazary io satria eo anatrehan'ny lalàna zany dia mbola domaine reine 14 heures ary tsy manan-kery le lo ABCDE natao tamin'ny 7 rehefa entiny eo anatrehan'ny fianakaviana kosa nefa dia hoe efa iny fizarana vitan'iray aman-dreny be iny no mipetraka ary samy efa nanazariny azy ny nahazony le no nanao tandrevaka ary tsy afaka hiara-iady nanomboka tamin'ny 24 zany disadisy zany. Telo taona zao ny narariky sy ny karoam-baolana ny tenako sahirana zarery foana ny miatrana miady aman'olona ty tany malaza be mpamosafy mpandatsabaratra ary tsy indray tsy indro ny tenako ny nisy nandrahony zaho nefa mifakahazy ihany amin'ny olona rehetra eny hatramin'ireo olona voafitaka ny vidy tany aloha aza zay miandro mafy ny azahoana mamoaka titre ho azy ireo ihany koa zay tsy fantatra moa zany na ho azo ny any ndray andro any zay titre zay. Telo taona feno sakana tany tsy voazary ny taranaky ny ray tapo amin'ny dadabe mpandova ny lohafa nefa nisy nivarotra ihany koa ary tsy anaiky ny amerenana ny fizarana ampiena ny anjarany tsirairay ary tena ampikorotana izany. Misy olona tsy mpandova fa avinanto te hisetrasetra fotsiny dia nanisy prénotation anaty certificat de situation juridique natao dia limitation ny loe ka rehefa niala ny 6 hectares lasa prescription acquisitive ny sorony ireo lafy tamin'ny tsy ara-dalàna dia 5 hectares mahery kely ny sisa io no nangatanay tamin'ny mpandovan'ny dadabe mba hahafahany mivarotra pahany amin'izay tokony ho anay. Tsy mety anao fizarana izy ireo tsy mety anay procuration ihany koa nanaiky ambava fotsiny no sady manesy manao hoe tsy misy mahasamy hafanareo amin'ny rery mpangalatra rery ka ndany ataovy rasa ny kiribiby ihany dia hoe azavaina tsara amin'izay hividy ny raharaha beby tia ny toerana ary hatramin'izay dia io tany ambiny io ny sakana tsy hitarany tanàna miantsinanany nahita mpividy tokoa marobe saingy raha vao mandalo commune domaine dia tratra ny fanakanana tsy misy fiambambana ka lasa manaratsy endrikery etỳ tanàna. Tapaka ny hevitra fa angataka fizarana ny amin'ny fitsarana aseho ny partage ABCDE ka raha ekena dia izay vita tamin'ny 1979 ny tanana izany hoe anaovana homologation angatahana kosa ny zarana ny lo izay sisa tsy very amin'ny teraky dadabe zany ary afoitony maty ireo very lasa PA sy efa lafo ny sasany aka ny acte de notoriété dia mbola zava-doza ihany koa boky rovitra antarana tamin'ny fianakaviana hoe sao dia mba misy manana acte hatranainy na ny tena azo antoka hoe nanana aza mety nanafony voatery nanao réquisition par voie du C namarinana hoe boky rovitra tokoa le izy sy mba azahoana manao vaovao vity zany saingy olana indray nangataka ny acte de notoriété an'ireo izay efa maty voaingana sy ireo milaza ho tsy mila lova nefa sady tsy manao renoncement ary efa miaina milamina ny ampita dia anao mutation par décès amin'ny anaran'ny mama izay efa misoratra ao anaty juridique mila vola ary raha vita azy io dia mbola tsy ampy ihany azahoana mivarotra sombin-tany. Ireo olona voninandoha vola tonga makatoky hoe anay marina ve ny tany lasa mihemotra satria mahazo fandrahonana lehibe ny tanàna taloha nahaverin'ny tany lasa peatsina no indro tafaverina amin'ny tondry indray ankehitriny. Andeha aza mpanofaina ny tany ONG hitondra tetika asa fampandrosoana sy fampiofanana fanomezana asan'ny tanora nentina ny taratasy fampanofana sy mba ho fampahafantarana ny projet ny lavony be ny tanàna. Projet aire de repos fifanarahana ara-bolatsotra ny saika atao na fifampivarotana na fifanekena fampivarotana mandra-pavita ny taratasy no kiven'ny mpiasan'ny domaine dia maty momoka. Station galana tonga nofa
efa misy ovena angamba an'ny député taloha tsy samiditra nefa efa amidingana farany. Tsy manana ny ety manana amin'ny fangatana partage judiciaire ny tena efa tena lany volabe rahateo akana géomètre imbetsaka ny vezivezena nanaovana fafanairovana ny tany rehetrarehetra kivy tanteraka te hitroatra ka rariny ve tompoko tany titre borné atao prescription acquisitive tany misy acte de vente amin'ny apahany ve mety ho lasa prescription acquisitive. Iza nalain'ireo olo ireo nanamarina fa nanazariny tany nandritry ny 30 taona izy ireo tsy misy tsy mainy fiaviany sy ny fotoana natongavany teto mandoto ny olona rehetra. Rariny ve ny fanitarana ny tany nangalarany sy ny mbola nanorenany fasana eo ary ny fandrahonana nataony raha nampahafantarina izany izy. Ireo olona tonga tany aloha ivarotra ividy anorina na azo alalana na dia nisy fanohanana azy nahoana ny tsy natao hoe tany tsy voazary io. Ireo olona manana ny loha hafa mivarotra manorina mampanofa manazary maninona ny tsy voabahana fa afaka miasa maninona ny tsy tenena hoe tany tsy voazary. Ny sasany amin'ireo tsy havana fa olona petraka fotsiny ary manararoatra izay tsy izy ireo olona mametraka azy afaka manorina manao briks izay tetika asa tiny hatramina fiangonana tsy nangataka autorisation zany reny. Nahoana na nisy aza ny fanohanana ny dossier tsy feno ny mbola navita acte de vente ihany ireo tany aloha tany tsy voazara nefa dia toy izany koa nahazo permis de construire izy ireo. Marina hoe un projet ça reste un projet araka ny teniny tao amin'ny topo fa tany tsy voazara ve dia anaovana bornage na provisoire azy. Nahazo izany daholo rehefa ireo olona anaty acte de vente 13 sy ireo hafa amin'ny taninay titre hafa moa zay fa ity 14 rehefa ny tena mpandova ny tonga dia ilana atso-jay sakana fansorapotaka sy fanaovana tsinitsiny ny mason'olona tsy afaka mivarotra tsy afaka miasa tsy afaka mampanofa misoratra aminao ny tany aiza asehoiny pirofo ndeha mandeha any raha tsy misoratra amin'ny anaranao ny tany. Ketraka tanteraka tompoko zao miatoraka aminao izao. Zay zany le taratasy nalefako tamin'ny manam-pahefana sy tompona andraikitra isajikajiny dia hoaferiko kely le fantaniana napetraka tery ambony hoe misy fanjakana eto tany misy Andriamanitra tsy misy malagasy sa manohitra izany fa misy afaka mamaly ve hoe misy tokoa ve izany fanaovana sorona sy rituel satanika na hafa mitovitovy amin'izany eto. Ino ihany tsy voatery valiana fa magaga fotsiny hoe nahoana no rehefa tompona andraikitra ambony dia etofena le afera klasena le afera. Misy afaka mamaly ve hoe misy afaka mamaly ve hoe manaraka izany afaka miaiky ve ny fanjakana na ny fitsarana raha ny marina kokoa hoe nanao erreur tamin'ny asany sahaniny dia afaka manonitra izany ve izy. Inona azy ny fanjakana atao ireparena ny fahadisoana vita. Mbola afaka verina eto Madagasikara ve ny rariny sitsiny. Azo ny fanjakana atao ve ireo sa hoe ny tany aloha no nahavaniny izany ka tsy andraikiny sa ny tany aloha no atao hoe ireo tsy maty manota. Eto ampelantanako ny article an-gazety tamin'izany fotoana sy ny rapport d'expertise nataon'ny mpitsabo. Mety voatahiry ny TVM ihany koa ny horonan-tsary ny rakitra izany tamin'izany fotoana izany. Azoko aseo ireo raha misy ilana azy. Déchiqueté, io ny terme nampiasainy ilazana ny taovam-pananahako. Tsy ny ana nefa ny rodrodrodika fa ny fo, ny vatana, ny fanahy eny mandraka ankehitriny. Tsy ho ahy nefa, tsy ho ahy irery fa ho an'ny taranaka ity fireneny ity.
fa hanafakay aloha ary mino fa anova zavatra ty fietsika ataoko ty. Samana zay nono moa fa izaho manokana dia mino ny fisian'ny fiainana ao aorian'ny fahafatesana. Ka raha andeha hiakatrany amin'ny hazavana dia satroka hijery ilay pariary tsy homenatra ilaza hoe nanao izay marina, nandala ny rariny aho, nandiny hitsiny, navidy izay tokony nataoko ary tsy misy neniny. Droit et justice divine partout.